maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetika jiaby bonjour manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Androany Pasika fety iray manandanja ho an'ireo mpino kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Tamin'ity androany ity samy nanana ny endriny mampiavaka ny fankalazana azy ireo fiangonana. Toy ny fanomanana ny fifidianana solomavombaoka sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka anitsina andininy vitsivitsy tsy ao anatin'ny lalam-panorenana izay ho tanterahana miaraka amin'ny 17 Mey ho avy izao. Nanambarany tompony ndraiky ireo anivon'ny CENI fa efa amperinasa tanteraka amin'izao fotoana izao. Nitrangana asa fampirona tao Sri Lanka androany alahadin'ny Pasika. Fipoahana valo no nitranga tamin'izany, maheran'ny 200 ireo maty ary 100 maro ireo naratra mafy. Ny andidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy miaraba an'ireo mpino kristianina rehetra tratran'izao fetin'ny Pasika izao. Tontolon'izay finoana izay no manomboantsika ny vaovao dia androany Pasika. Fety iray manandanja ho an'ireo mpino kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao. Tamin'ity androany ity samy manana ny endrika mampiavaka azy mifankalazana izany ho an'ireo fiangonana rehetra ny tsy tia ny mpanao gazety Iona Saina. Ankoatra ny fetin'ny Noely ankalazaina isaky ny 25 ny volana Desambra, isan'ny fotoana manandanja ho an'ny mpino kristianina ihany koa ny androany. Ny andron'ny Pasika izay fandresena ho an'ny olombelona ety amin'izao tontolo izao, ny nanafahan'Andriamanitra ny zanany tao anatin'ny ziogan'ilay ratsy, raha ny fanazavany ny mpitandrana ao amin'ny FJKM Ambomasimbola Fitiavana, Andriamalalana ary Soma amin'ny Irina. Rahatsoratra masina ny Pasika dia andro faravoravoana lehibe marika ary fahatsiarovana ny namonjen'Andriamanitra ny vahoakany tany amin'ny tany Egypta teo ambany vahoan'ny Farao sy ny fampijaliany mangirifiry. Aty amin'ny testamenta vaovao izay mbola toizan'ny fiangonana hatramin'izao dia fahatsiarovana ny fandresena manetriketrika tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izay midika eo fandresen'ny fiangonana koa ary fandresena ny amin'izay zavatra rehetra mangeja sy mamatotra amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny hafatra ho an'ny fiangonana sy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra dia mazava mandresy Kristy ilay tompo sady lohan'ny fiangonana. Ka noho izany ninona sedram-piainana sy zavatra mitranga mety mahakivy sy mahadisy fanantenana ankehitriny dia ahorona ao amin'ny Kristy ny finoana fa na hoelana ho aingana tsy ho foana ny fanantenana rehefa mandresy Kristy mandresy ny fiangonana. Feno ny trano fivavahana teto amin'ny FJKM Ambomasimbola Fitiavana, toy izany ihany koa ny teto amin'ny ekara Masinda Josefa Mahamasina. Fotoana nanovozan'ny mpino kristianina hery vaovao hiatrehana ny tolona ety amin'izao tontolo izao ny herinandro masina izay nidiavana fa indrindra ny androany raha ny fanazavana. Kristy nitsangako velona fototro ny finoantsika. Tao anatin'izay herinandro masina izay tokoa dia nankalaza an'ilay Kristy nijaly maty nitsangako velona. Taoko fa herinandro miavaka izay herinandro izay izay lateo herinandro masina, herinandro ray ao anatin'ny herinandro 250 mandava-taona. Ka miandrantsika fa hoe fahasoavana maro tokoa no azon'ny kristianina izay miarika izay herinandro masina izay, indrindra moa fa zao Paka atrehantsika androany izao. Maro tamin'ireo mpino kristianina izay tany am-pielezana no namonjy ireny fiangonana ny ombombavaka anatin'izao andro Pasika izao. Tontolon'ny politika kosa indray dia toy ny fanomanana ny fifidianana solomavombaoka sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka antsina andininy vitsivitsy ao anatin'ny lalam-panorenana izay ho tanterahana miaraka amin'ny 17 ny volana Mey ho avy izao. Nanambarany tompony ndraiky ireo anivon'ny CENI fa efa amperinasa tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Araka ny efa notanterana taminao teto amin'ny fampalalam-baovao, ny fivoahan'ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy hiatrika ny fitsapahan-kevim-bahoaka amin'ny 17 ny volana Mey izao tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterahana an'i Zoma teo, izay ampiarahana ihany koa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.
nanantona tena nivonivomera mahaleo tena misana ny fifidianana ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM ny amin'ny fepetra raisin'ny senia amin'ity fifidianana rososina ho tanterana eto amin'ny firenena ity. Isan'ny vaovao amin'izany ny fanontana ireo prity eto an-toerana ihany. Hoe ny fanontana ireo le imprimé, ireo le antotan-taratasy samihafa ho kirakiraina amin'ny fifidianana tafiditra ao anatin'izay ny bileta, ny momba ny firaketan'an-tsoratra, reny zany amin'izao fotoana izao dia alehan'ny heritreritra, mbola tsisy moa zany ny fanapahan-kevitra fa ao anatin'ny fotoanan-doha tanteraka, alehan'ny heritreritra zany hoe mety tsy ho any Afrika Atsimo intsony, mety tsy ho any amin'ny imprimerie nationale fa ireo le mpanota prity izay tsy miankina no mety hiaraha-miasa zany eo amin'ny fanatanterahana reny le fitaovana reny zany. Dia ny olombelona tsy azo hidivirana ny tsy maintsy akana zany ireo le compétence, ireo le traikefa hafa zany na ny avy eto amin'ny seni moa zany manana zay ny ratsamagaika dia ho ahetsika zany reny na ny avy eo ivelany ihany koa dia ao anatin'ny vinavina zany ahafahana manao an'izay le fiatrehana ny fifidianana amin'ny 7 ny volana May, ny fitsapakevim-baovaka moa zany 7 ny volana May. Ankoatra izay, efa nisy ny fanofanana ireo olombelona isehatra amin'ny fifidianana izay ho tanterana ny 7 ny volana May izao raha ny fanazavana hatrany, saingy atevenina izany amin'izao fotoana izao. Momba ny fanofanana ireo le mpiara-miasa zay ampihodina ny droit fandatsaham-bato ny SRMV, efa nahavita zay ilay formation des formateurs, zany hoe ireo le mpanofana zany no efa nahazo an'izay fanofanana zay teto Antananarivo. Ary raha ny tety andro dia manomboka ny talata, zany hoe aoriny ny fetin'ny paka zany, dia efa andeha hiparitaka ireo le mpanofanareo. Nefa moa no ity le antony ity zany dia miasa latsinain'ny paka ny ato amin'ny senia manitsy mampifanaraka amin'ny zavamisy ny module de formation ahafahana zany mampiditra sady an'izay le fampivadiana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka sy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny fanofanana ireo le mpiara-miasa zay hiatrika ny fampihodinana zay droit fandatsaham-bato sy ny any amin'ny SRMV na ny sampana mpanisavato zay. Fifidianana anatin'ny filaminana madio, mangarahara ary ekeny rehetra no fanamby apetraky ny eo anivon'ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana. Ny olom-pirenena ihany koa manana adidy anara-maso ity sotram-pifidianana ity fa indrindra anifan'ny adidiny androtsabato ny alatsinainy 7 May 2024. 2 aprily 2024, 2 aprily 2024, feno eritaona katroka tamin'ity androany ity ny hetsika ny tarihan'ireo solombavambahoaka 7 ho an'ny fanovana teo amin'ny kianjan'ny 13 May. Tolona izay nanoerana miaraka tamin'ny vahoaka ny fitondrana jadona feno kolokolo tamin'ny fandaniana ny lalàna ny fifidianana. Tatitra tamin'ny vahoaka ratsaivona ny saika ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Hetsika izay mitohy tamin'ny fitakiana ny fialan'ny filoha teo aloha Rajaonarymampanina. Sombina tamin'izay hetsika izay. Intolon'iny ihany koa ny fototra nazahoan'ny firenena folo vaovao izay nametraka vina anenjika ny fahatarany fandrosoan'ny Madagasikara.
tahaka ny mazatra hatonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny taozavatra malagasy eo ihany koa ny resadresaka niarahana tamin'ny mpanakanto Ramafadraona rehefa avy eo ary. Sardine matisha mety be miaraka amin'ny salady mofo na hoe atao goûter ny ankizy sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky qualiténazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Accord de crédit, alors que tu étais encore en pleine conversation, pas de panique. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour, ma patanzaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour, Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salano tazamel amnas. Je suis diabète. Bonjour. Araka ny hitantsika teo eny le dilemme izay indray no ronan-tsara raha tsika annualina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mandeha amin'ny santimetatra no andraisan'ny mpanao asa tanana ny vidin'ny hoditra bibilava sy ireo hodi-boay izay akora fototra amin'ny fanaovana asa tanana. Diga maro no tsy maintsy arahana amin'ny fanamafisana ny hoditra. Fanadiny Fezora Valy. Kitapo, poketra, fitoeram-bolana, taratasy, kiraro, valisy sy ny maro hafa manomboka amin'ny 5,4 ariary ny kely indrindra ary mety hahatratra amin'ny 1,3 ariary ny vidin'ny vokatra vita amin'ny hodi-boay. Anisan'ny antony mahalafo izany ny azo sarotany ny fahitana ny akora vidiana amin'ny santimetatra tahaka izay ihany koa ny hoditra bibilava. Tsingana maro ankilany no lalovana amin'ny fanamafisana ny akora ampiasaina. Efa misy manatitra ao aminay, masana zany le hoditra satria le izy rehefa le aterina zareo le mbola malemilemy sy le mbola matititity be dia masana izy, masana misy dingana maromaro ataonay dia rehefa masaka izy dia lasa mafy dia amin'izy mafy iny izy moa le maharitra sy hoe mivoaka tsara. Fanamasahana azy misy herinandro arakaraka le atevin'le hoditra sy habean'le ohatra hoe le voay na le bibilava dia misy 3 andro faravakely. Sarotra hita izy dia indraindray izy misy dia indraindray tsisy. Dia rehefa tsisy aloha dia tsy manao voay zay fa manao hoditr'omby na manao bibilava. Ankilany kosa latsaka kokoa ny vidin'ny vokatra vita amin'ny hoditr'omby oharina amin'ny vokatra avy amin'ny hoditra bibilava sy hodi-boay. Tsy takatry ny fa efa mividin'ny malagasy rehetra nefa izany amin'ny ankapobeny. Eto aminah aloha ny ambany indrindra dia eo amin'ny 80,000 ariary hatramin'ny 160,000 ariary poketra. Somary lafolafo satria be da be le maso-karena zany vao mahatonga azy kitapo. Ny fanamboarana azy aloha eo amin'le hoditra aloha, le traitement fanaovana an'le hoditra zany maharitraritra kely satria mbola misy ambaratongany. Dia eo amin'le fanamboarana azy entana poketra ohatr'izao indray misy izy atao tanana dia misy izy atao machine. Misy zany tsy zaka amin'ny machine dia zay vao mahatonga azy ohatr'izao, mahatonga azy hoditra mivoaka ohatr'izao zany. Betsaka ny malagasy no liana amin'ny vokatra sy ny asa tanana vita malagasy. Lafo vidy anefa izany amin'ny ankapobeny. Antony mbola mampihemotra azy ireo
hoetrany ireo mpisehatra. Ireo malagasy mbola hivarotra any ivelany kosa ny mpanjifa vaventy na paka maro amin'ireo mpamokatra asa tanana vita amin'ny hoditra. Malagasy ihany koa anefa ny tena betsaka mpanjifa oharina amin'ireo vahiny izay mandalo mitsidika fotsiny ihany. Fa iray amin'ireo mpanakanto manana ny maizy azy amin'ny mozika malagasy Ramafadraona. Makasika azy indray nentina Henri Florian aminao nataty fanatadiana manaraka ity. Arawa. Ramafadraona tsisy izay tsy mahalala azy eo amin'ny tontolon'ny mozika, indrindra fa ireo izay efa nazoazo taona. Bakomanga ny hirany voalohany ary nahalalany ny maro azy. Ankoatra izay, eo ihany koa ireo hira malaza maro samihafa. Rakoto Mahafadraona Alfonso no tena anarana. Ramafadraona kosa no anarana entiny eo amin'ny sehatry ny zavakanto izay afoiziny olona hoe Ramafa. Teraka tamin'ny 7 volana Aogositra taona 2017 izy. Raiky amby 20 taona ny lehilahy ankehitriny. Ankoatra ny mahampanakanto azy, mpanentana tena nivony onjam-peo ny Radio Madagasikara ihany koa izy. Tamin'ny fataondrany no tezainy irany anao mpitandrina izy ary nianatra tany Ambatomanga. Niova nefa ny lalina ho an'ny Ramafadraona taorian'izay no izy tia mihira hatramin'ny fahakeliny. Ny atotondro no fanatanjahantena ankafiziny indrindra ary nilomano tao anatin'izay izy mialoha ny nampanakanto azy. Zava-dehibe ary manandanja ho izy ny fanasongadinana ny mahamalagasy na eo amin'ny tononkira izany na eo amin'ny fihetsika. Fandisy be zany hoe ny zavakanto tsy ratsy tsy manarasy mpanakanto mihitsy na ray azy fa le aika mpanahy tsy mitovy dia mba mitena ty aza mbatao zao fa zao natonkira na fangiza io sy nareo ry papa fa lany andro revo nareo fa lany andro nidianareo reny fa aza manao ay toy zay hoe le zavakanto izy tsara tsika mpantanteraka tokony itsinitsika ahafantatra hoe malagasy ve ianao, malagasy raisy reny ary tena mbola malagasy raha masify teny. Raha malagasy anao dia tsy azoko anafenana fa nalafi-penatsika milana fanarenana. Zay izy zany hoe le mahagasy Madagasikara tokony tsy ho lefa tsy ho levona mpanakanto. Ka rehefa mahatsiaro an'izay zany dia na ny fitafy na ny fandriana iny dia mitoro ny Madagasikara hoe tandremo le tena malagasy. Malagasy tsika zany. Io zany zavatra lehibe sady sapady. Ny fanetsiketsehana ny loha rehefa mandihy ihany koa dia anisany fihetsika ny ampiavaka azy. Arao ange tany amin'ny tany enta, tany amin'ny tany karana no ianarako azy fa ny karana mana azonao zay ny karana fa afaka telo andro na andramako izy na hodikoso ndraiky dizy ndray mianatra fa hoana novona any ianao manao zofony ka za manao nakosa tsy ampy ary manao zofony sala am'zany le ndoany io ny fiteny taloha ile fiteny taloha zany ny fiteny taloha jaitsony averina vanivany tanora le fiteny eto merina to tenim-boto tsy montany tsony rainio no sofina dia makalony fiteny tsy izarary tsala am'zay foloana. Raha niresaka ny fanaovana tamin'ny hatrany ilaina ny fikolokoloana ny kolotsaina malagasy tsy ho veran-javona ho an'ny taranaka faramandimby. Ity tononkalo ity no nentina namarana ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanakanto Ramafadraona. Le fahamarinana lamban'ny tany io ny tafin'ny fiainan'ny tolo fahiny na nefa ny sain'ny ambony sy ambany atahotra tody andrositra tsiny izao ny finoana varakitsy ny ela mitody tsy misy fa ny ataony miverina zay tsy antena tsy maintsy navela ny zavandramina tsy maintsy naterina niova ndina dia zao no nitranga le fahamarinana anarina sisa levina fa sady totokatsanga manembona anao aka mamisavisa ry fahamarinana sombom-panahy io ny ratsa-piaina avy aminahary sakazany taolona mpandray atoky amin'ny takona sakariary rivotra tono ny fiaina amin'ny lanto nana fisafo voany tany ny valiny regny ka volany ranto le fahamarinana lafika ambany le fahamarinana andro fiainana fa ny tanàna raha mila olavo any amin'izy ny mba hitaraina fa io tsy ho hita ny lanitra avo.
tontolon'ny baolina kitra UEFA Champions League fantatra ireo ekipa efatra hiakatra amin'ny digany manasa-dalina amin'ny ity fifaninanana ity. Iona Saina. Tsy nampozy ny mpankafy baolina kitra ny fiakaran'ny ekipan'ny Ajax hoe eo amin'ny dingany manasa-dalana. Lavon'izy ireo tamin'ny sarono iray teo an-tokotany ny ekipan'ny Juventus de Turin. I Cristiano Ronaldo no nampiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra 5:30. Saingy no salan'ny Ajax izany minitra vitsy taorian'izay. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa nampiditra ny baolina nitondra azy ireo any amin'ny fandresena ny ekipan'ny Ajax. Isan'ny sarahany roa tota, roa no iray, rehefa nisaraka ady sahala iray no iray nandritra ny lalao mandroso. Mazava ihany koa ny lalana ho an'ny FC Barcelona rehefa nandresy ny ekipa anglisy Manchester United tamin'ny 3-0 nandritra ny lalao miverina. Tombono azy ireo ny fandresena azon'izy ireo tamin'ny lalao mandroso tamin'ny 1-0. Miakatra ny midingana manaraka ihany koa ny ekipan'ny Liverpool rehefa nandresa ny FC Porto tamin'ny 4-1. Any amin'ny dingany manasa-dalana ihany koa ny ekipan'ny Tottenham. Tsy nahasakana azy ireo hiakatra ny amin'ny dingana manaraka ny faharesena nanoloana ny Manchester City tamin'ny 4-3 nandritra ny lalao miverina. Raha ny fandaharam-potoana ao amin'ny lalao mandroso, ho tanterana ny 3 aprily izao ny lalao voalohany eo amin'ny dingany manasa-dalana izay eo ny Tottenham sy Ajax ary ny voalohan'ny volana May ny fiaonana eo amin'ny FC Barcelona sy ny Liverpool. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany mandro soa sy natao tiko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.